Amin'ity fandarana manokana mahakasika ny antenimiran-doolona ity dia ho ampahafantarina antsika indray ny antony ilana ny antenimiran-doolona. Tamin'ny adevitra sy fifanankalozan-kevitra nandritra ny fihaonam-be-pirenena tamin'ny taona 1970 izay notarihan'ny FFKM no nipoiran'ny hevitra ny hamerenana indray ny antenimiran-doolona ho andrim-panjakana mpanao lalàna faharoa eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Nandritra ny tetezamita tamin'ny taona 1970 no nanamafisana indray ny ady hevitra sy ny fifanankalozan-kevitra mikasika ny lalam-panorenan'ny Repoblika fahatelo ka nahatonga ny mpizaika ho resy lahatra amin'ny hamerenana indray ity andrim-panjakana faharoa mpanao lalàna ity noho ny tsy fanekena ny masotsivana ho an'ireo olona manam-paniriana hirotsaka ho solombavam-bahoaka. Ny mpizaika sasany mantsy ny hevitra fa tsy tokony ekena ho kandida solombavam-bahoaka raha tsy manana diplôma baccalauréat farafaharatsiny. Nisy ny ady hoe diplôma BEPC nefa tsy nirona tamin'izany ny mpizaika maro anisa fa ny fahafahany tsirairay mirotsaka dia baikoa ny fitiavan-tanindrazana sy ny fahatokisan'ny vahoaka eo amin'ny farim-pifidianana misy azy. Nekena ho kandida solombavam-bahoaka na dia olom-pirenena tsy mahay mamaky teny sy manoratra aza rehefa feno 12 taona miampy ireo masotsivana hafa no faritany lalàna. Naverina tao anatin'ny lalam-pandrenana tamin'ny taona 2017 ny antenimiran-doolona ary mbola notazomina ihany tao anatin'ny lalam-pandrenana noavaozina tamin'ny taona 2017 saingy tamin'ny voalohan'ny volana Mey 2020 vao tafapetraka niaraka tamin'ny fitokanana ny lampana nosy kely tamin'ny Repoblika fahatelo nitondran'ny amiraly Didier Ratsiraka izay nanafoana azy nandritry ny Repoblika faharoa. Ka izany no antony namerenana ny antenimiran-doolona saingy no amafisina fa ny taona farany ambany dia 40 taona ary ireo olona hirotsaka oloholon'i Madagasikara na hotendrena loholono Madagasikara dia tsy maintsy manam-pahaizana manokana momba ny toe-karena na fiarahamonina na lalàna ohatra sy ny sisa. Ny antony dia mba ahazahoana lalàna tena voadinika tsara, bonne loi, sy mifanentana amin'ny vanim-potoana sy mamaly ny filan'ny fiarahamonina na ato anatiny na amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Raha ny lalam-pandrenana no jerena ao amin'ny andiny fahaenina amby 20 dia tsy voatery ho antenimiran-doolona no mandinika fandroany ireo volavolan-dalàna avy any amin'ny governemanta afa-tsy ny volavolan-dalàna mifeny fitantanam-bolam-panjakana ihany. Inona no atao hoe volavolan-dalàna ary ny atao hoe tolo-dalàna? Ny volavolan-dalàna dia ireo tolo-kevitra lalàna miainga avy any amin'ny governemanta. Ny tolo-dalàna kosa no miainga avy amin'ny antenimera rotota, ohatra ny lalàna momba ny boky rovitra. Amin'ny mahampisolo tena ny vondrom-bahoaka paritra itsinja ara-pahefana sy ireo fikambanana ara-toe-karena sy ara-tsosialy azy dia ny antenimiran-doolona no tokony mandinika sy mamakafaka voalohany ireo rijan-tenin-dalàna mahakasika ny sosialim-bahoaka na ny fandaminana ny lafitany, ny faritra na ny komina, première saisine. Ka izay nolanin'ny aty amin'ny antenimiran-doolona no alefa hodinihan'ny antenimiram-pirenena. Navet marihana fa raha tsy mety lany ny rijan-tenin-dalàna iray rehefa nodinihan'ny antenimira tsirairay indroa ka misy ny tsy fifanarahan-kevitra tamin'izy rotonta ary raha toa ka tsy nahomby ihany koa ny voamiera hitambarana isasahan'ny loholona sy ny solombavam-bahoaka na commission mixte paritaire dia ny antenimiram-pirenena amin'ny alalan'ny latsabato hiandanin'ny atsasa manila mpikambana mandrafitra azy na majorité absolue no manapa-kevitra farany. Mikasika ny teti-bolan'ny antenimiran-doolona. Raha ny salanisa no jerena dia aotra faingo 17% ny teti-bola ankapobean'ny fanjakana ny teti-bolan'ny antenimiran-doolona ankehitriny ary aotra faingo 100 izany ny teti-bolan'ny antenimera rotonta. Ankoatr'ireo andraikitra hitovizany amin'ny antenimiram-pirenena dia misolo tena ireo vondrom-bahoaka paritra itsinja ara-pahefana sy ireo vondron-draharaha ara-toe-karena sy ara-tsosialy ny antenimiran-doolona araka ny andininy faha 120 ny lalam-pandrenana. Mpanolotsain'ny governemanta ihany koa izy momba ny raharaha ara-toe-karena, ara-tsosialy ary ny fandaminana ny vondrom-bahoaka paritra itsinja ara-pahefana araka ny andininy faha 720. Ireo andraikitra manokany ny filohan'ny antenimiran-doolona. Araka ny andininy faha 9
fahadimapolo sy faharoa amby dimapolo no lalam-pandrenana dia ny filohan'ny repoblika Perinasa izay milatsaka ho vidiana amin'ny fifidianana ho filohan'ny repoblika dia mametra-pialana amin'ny toerany 80 andro alohan'ny hanatanterahana ny fifidianana filohan'ny repoblika. Amin'io antony-javatra io, ny filohan'ny antenimieran-dolona no misahana ny anjara raharahan'ny filohan'ny repoblika andavanandro mandra-panolorana ny fahefana amin'ny filoha vaovao araka ny andininy fa 970. Raha sendra misy ny tsy fahafahana miasa miserana dia ny filohan'ny antenimieran-dolona no misahana vonjy-maika ny asan'ny filoham-panjakana araka ny andininy fa 10. Ao aorianan'ny fametraham-pialana, fandaozana ny fahefana na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona, fahafatesana, ny tsy fahafahana miasa tanteraka na ny fanonganana mambra, ny fahabangan'ny toeran'ny filohan'ny repoblika dia hozahan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana fototra izany. Raha vao hita fototra ny fahabangan'ny toeran'ny filohan'ny repoblika dia ny filohan'ny antenimieran-dolona no misahana ny asan'ny filoham-panjakana araka ny andininy fa 2/10. Andraikitra lehibe sahan'ny lolon'i Madagasikara araka ny voafaritra ao amin'ny lalam-panondrenana 9/20 ny fisolohan-tena ny vondrom-bahoaka-paritra Itsinjaram-pahefana. Amin'izay andraikitra izay dia ny loholon'i Madagasikara no mamantatra ireo olana mitranga, ny filana ary ireo volavolan-kevitra ilain'ny vondrom-bahoaka-paritra Itsinjaram-pahefana ary manao tatitra any amin'ny fahefana mpanatanteraka. Amin'ny alalan'ny fidinana ifotony na fiaonana eto amin'ny antenimieran-dolona no ahafahana manatanteraka izany. Manao tatitra sy mampafantatra ny vondrom-bahoaka-paritra Itsinjaram-pahefana sy ny vahoaka ny asa ataon'ny antenimieran-dolona sy ireo volavolan-dalàna hiadin-kevitra izay mety hisy fiantraikany any amin'izy ireo. Manamafy ny fifandraisana amin'ireo olom-boafidy any amin'ny faritra, ny fiarahamonim-pirenena, ny vondron'olona ifotony na ireo manam-pahaizana manokana miasa ho an'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariam-pahefana ary ny fampandrosoana ifotony. Manamora ny asan'izy ireo. Manana solitena na mpikambana ao amin'ny rafitra ifotony fikaonan-doha, SLC, structure locale de concertation, araka ny didim-panjakana laharana fa 512 tsipika 757 andininy fa 7. Miara-mivory amin'ny filan-kevi-paritra sy ny filan-kevi-paritany ary anisan'ny mpanapa-kevitra araka ny andininy fa 550 sy 750 ny lalam-panondrenana. Ny commune ambanivohitra Mpanatokana dia ao anatin'ny région Analamanga, district n'Ambohidratrimo. Ny misy azy moa dia ao amin'ny 20 kilometatra miala avy eo Ambohidratrimo, miala avaratra route RN4. Zany commune Mpanatokana zany dia manana 720 fokotany. Fiarikarenan'ny olona, ny mponina amin'izany commune Mpanatokana zany moa dia ny fambolena, ny fiompiana. Olana kely amin'izany commune zany moa dia ny eo amin'ny lalana. Tsy mivoaka ny vokatra. Mijaly ny mponina mampita ny vokatra aty andrenivohitra. Koa nangataka izahay amin'ny fanamboarana lalana satria ratsy ny lalana, bisikileta no hitondrana vokatra. Dia nangataka tamin'ny fitondrana izahay. Sy andranidina tany moa ny fitondram-panjakana dia noentinay teo amin'ny etaetanay amin'izany fanamboarana lalana zany. Ary tsy niandry ela ny fitondram-panjakana fa dia napita izany tany amin'ny fitondram-panjakana Foibe dia nivaly moa zany etaeta fanamboaran-dalana zany dia iroso amin'ny fanamboaran-dalana interfokotany izao ny fanjakana. Ka dia isoranay ny fanjakana indrindra moa fa ny président Sénat zay ray aman-dreny be tsy nahafoy anay mihitsy fa mitsidika anay isan'andro mitondranay zany etaeta zany dia nivaliny moa ny etaeta fa amboarina ny lalana ivoahan'ny ireo vokatry ny hitatsara eo. Misaotra ny ray aman-dreny loholona izahay fa reny moa dia nataonay solombavan'ny ben'ny tanàna. Ka tena ilaina mihitsy zany loholona zany satria reo no akaiky anay
mitondrainay a ny etaetanay a ny hevitra anay foana zany a reo ray aman-dreny lo olona reo fa tsy nanao ditsita izy misy ihany kio a ny etaeta ny entinay teo amin'ny président ny senazy ray aman-dreninay ho ao ny fahazavana ny jiro de fa eo an-dalana mamahana zay olana fahazavana ihany zay koa ny fitondrana ny commune de tena mila ny anteny merandoa olona ahafahanay a mampita ny etaetanay a irsonay a amin'ny fampandrosoana maritra ny commune izay tantanay ny etaetanay moa dia mbola betsaka moa ny fampandrosoana tianay a hoy teny am'izany commune mpanotokana zany eo ny fanabeazana eo ny ara sosialy a dia mangataka foana izahay a mba tsiditsidinareo matetika am'izany fampandrosoana zay mbola hoangatahanay zany. Nisy fangatahana izay nataonay a tamin'ny taona 2021 momba ny fanambaran-dalana dia amin'izao andro sy fotoana izao a dia efa ho tanteraka izany a satria fa hitanay a fa efa mandeha ny asa santatra momba izany a izay ataon'ny filohan'ny antermera andoolona dia ny lalana avy any mahitsy a makany Ambohimanjaka sy avy eo Ambohimanjaka makatia amin'ny commune Anosy ala dia mino sy matoky any fitondrana mpanjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao zay a fa dia ho tanteraka sy vita soamatsara ane izany lalana efa natomboka izany dia ny commune ihany koa commune Ambohimanjaka ihany koa dia vonona hiara iasa tanteraka amin'ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny Andriamatoa filoham-pirenena Hajaina Andry Nirina Rajoelina ary mbola mangataka ihany koa ny fotodrafitrasa manaraka toy izao a satria lavitra dia lavitra ny mpianatra amin'ny lycée satria mbola tsisy any aminay izany a nefa nefa misy ny ankizy nanala fanadinana BPC a izay efa maromaro ihany a tamin'ny fanalana BPC teo dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana izay sokafany lycée a satria efa misy lycée a efa nataonay a nanomboka tamin'ny 2020 a ihany a ao amin'ny commune misy anay dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana izay a nokafanany izany a amin'ny ty taona ty satria efa mandeha ny démarche ny atota-taratasy a rehetra momba n'izany ihany koa manaraka izany a dia ao koa ny hôpitaly izay efa misy ny fahasombany a dia mangataka ihany koa izahay be ny tanàna ao amin'izany taonan'izany a mba ho asiana fanatsarana izany a dia mangataka amin'ny ministera izay tokony isahana n'izany ihany koa izahay dia manaraka izany a dia misy a terrain a izay filalovan'ny tanora dia mangataka izay a mba ho atao a terrassement ihany koa zany a satria efa hitanay fa misy a ny Azin izay nalefan'ny région any a dia tianay a no mangataka nyzay a anamboarana an'izany a ihany koa iverina kely a eo amin'le lycée izay raha azo atao a tompoko dia mangataka amin'ny ministera ny fampianarana mihitsy izay ankafana azy a ary raha azo atao ihany koa dia tonga dia mba omena tompon'andraikitra mba hitantana n'izany zay a ohatra hoe ny mpampianatra zany hoe mba asiana mpiasa mpanjakana fa mbola ady mafy ihany a no atrehan'ny commune satria betsaka ny engagement zay a efa nataonay a tamin'izany atota-taratasy rehetra efa miainga ary efa lasa any amin'ny Cisco a rehefa mino a fa efa aty ambonimbony aty a izany dia
makasitraka ny filohan'ny antenimera andoolona izay amin'izay zavatra efa nataony rehetra tany amin'ny komina misy anay dia sitraka stelina izany rehetra izany tompoko a dia manantena fiarah-miasa mavitrika avaty amin'ny fitona mpanjakana maefa rehetra ny komina Ambohimanjaka.